Topilasy tovovavy teka mafy mahafinaritra Vakomanga. Ia, nanao marivantro ny andrasondraso mahavery entana kisaorana lehibe Andriamanitra no nananantsika izao fotoana izao nandratrano antsika izao andro iray toazato izao 10 novambra 2024 fotoana fisokafan'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna isika manatrika eto ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra Topilasy tovovavy dia vonona anohana ny kandida IRK Andriamatoa Nainandriatsitoaina. Vonona lokatsika andray azy! Asiteka mafena vonona andray any kandida Nainandriatsitoaina isika Topilasy tovovavy miara mitsangana isika ary maisika mitena makotokotoka Andriamatoa kandida Nainandriatsitoaina izay mitondra ny laharana faefatra ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra Topilasy tovovavy. Fotoana lehibe izao ahafahantsika misafidy ny fiainany io avy ny Antananarivo renivohitra dia manasa anao am-palajana hiakatra ety ambony ary manasa antsika raisina miteka ihany izany mozika izany ho fanamariana izao fotoana izao hafanina fotoana lehibe. Manasa-tsika hipetraka Topilasy tovovavy tsy andreny isika fa dia omentsika ny Andriamatoa Nainandriatsitoaina ny fitenenana amin'izao fotoana lehibe andro lehibe iandrasana ho an'ny avy Antananarivo izao. Saotra to. Topilasy tovovavy fokotany 500 fokotany 500 izay natao ditongotra ary tsy mbola feno hitako ny zava-misy eny Antananarivo ny ainy mponina isaky ny fokotany teto Antananarivo voaraiky ireo faniriana fangatahana ary fahasahirana Antananarivo renivohitra malagasy dia hita indray ny asany sy ny toerana ka ho tanàna moderna madio maitso ary milamina hiara-iasa isika hitondra fiovan'ny fotosaina mba hamerina ny asany soatoavina malagasy ny firaisan-kiny ny fiara-miasa ary ny fiara-mientana ho an'ny mponina Antananarivo ray manontolo tsy ankalava. Hiara-iasa isika ho an'ny fampandrosoana ny rano tsy azaray ary mahasarana ny mponina rehetra indrindra ireo mareo ireo tena sahirana dia ho toanana sy ho ampiana ahita asa ka anafidiram-bola sy andray anjara eo amin'ny toe-karen'ny fiarahamonina atao lahara-pahamehana ireo foto-drafitr'asa fototra izay mbola tsy misy ankehitriny arana renivohitra izay ametraka ny fandrahana ho ivo ny famosony toe-karena isika foto-drafitr'asa vaventy no tanterana ny raha fitantarana dia hifototra amin'ny mangarahara ny avy amin'ny kolikoly ary ny taberna andraikitra ho lahara-pahamehana tanteraka ny fiarovana ireo fananam-bahoaka sy ny mponina irindra ny fifamoivoizana
ary voaza amin'ny tontolo iaina. Avela ny fanarahan-dalàna sy ny disiplina. Ho tanàna ny malagasy rehetra Antananarivo ary reharehany ihany koa. Izany tanan-dehibe izany dia iorina amin'ny fontana, ny anteherana ny fiarahamonina hatrizay. Tsy vitany mitokana ny fanavaozana Antananarivo. Mila ny fiarahantsika mientana miaraka amin'ny ben'ny tanàna. Zava-dehibe ny famerenana ny firaisan-kiny ho eo anivon'ny rafitra misy ao anatin'ny fiarahamonina. Ny firaisan-kiny eo amin'ny taràna, ny tanora, ny ray aman-dreny ary ireo zokiolona dia tokony hiara-iaina indray ao amin'ny fanajana ny fihavanana, ny kolotsainantsika ary ny lalàna. Tokony samy manana, tokony samy anana ny toerana misy azy ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina, ka samy mianana ny andraikiny ary ny fahamendreny. Sindianana manokana ireo zokiolona izay napetraka amin'ny toerana tsy mendriky ny kolotsaintsika, tsy mendriky ny taonana, tsy mendriky ireo zava-bitany eo antsika. Manana didy ny amerina azy isika ao amin'ny fiarahamonina. Ny firaisan-kina eo amin'ny tarika sy ireo mponina tsy maintsy miankina amin'ny fokotanin'ny komina eo anivon'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny fokotany to no anatanteraka ary tokony andraikitra ny vola amin'ireo zava-misoro aminy. Tsy ny fahaiza manao ny tadiavan'ny komina fa ny fotom-pisainana vaovao. Fiovany toe-tsaina. Tsy ho voatanisako aminareo androany ireo programa lasaka, fa ho tiniko aminareo. Manana didy ny komina hamaly ireo fangatahan'ny mponina. Mponina izay adiny nandritra ny taona maro. Mila tsaraina ny faritrenan'ny mponina, indrindra ireo zo fototra tokony anana. Momba ny fahasalamana ohatra, mila vozona sy vatsiana fitaovana manara-penitra ireo CSDD efatra efa misy. Ary hanorenana roa vaovao eny amin'ireo boriboritany roa mbola tsy manana. Vatsiana fanafoky izy ireo izay farafakely tokony atao. Misy amintsika mahalala ve fa manana maternité ny komina? Tsy misy. Satria efa politika sy tsy voafikarakara. Mila vozona ny maternité ao amin'ny komina mba ahafahana mandray ireo reny sahina, omena asy ireo sage-femme mahenina izay vonona no miasa. Misy amintsika ve mahalala fa manana toeram-pitsaboana nify ny komina? Mila tsaraina koa izany, satria faton'ny gardien fotsiny mba afaka hiasa amin'izay ny dentiste ny komina. Mila manakaiky ny mponina ny fitsaboana. Ohatr'izao ny camion médicalisé izay afaka mitondra ny dokotera amin'ny BMH manao fizahana eny an-tanàna. Anana ambulance ny komina mba ahafahana mitatitra ireo marary mafy ary ny vidiny dia tsy atao mihoatra ny vidina taxi.
eo ny lafy ny fampianarana. Nandritra izay volana tsy nahita EPP mendriky ny zanatsika na iray azy. Ny EPP rehetra, ny EPP 2020 dia mila vozona ary omena fitaovana vaovao. Angataka fiarany azy tsika ary efa nampanantena amin'ny fanjakana ny commune amin'ny fanavaterana izany. Mila fampianarana manokana ireo ankizy tsy maharaka ny ampianarana. Horesin'ny commune an-tanana ny karazana ireo mpampianatra ny karazana ireo mpampiasa manampy ny ankizy tsy maharaka sy ireo alala fanadinana. Ary koa ireo mpanakanto izay mampianatra zavakanto sy mozika. 500 isan-jato ny mponina eto Antananarivo dia lafaka ny 2010 taona. Izany dia midika fa ireo ray aman-dreny, ireo ray aman-dreny mpianatra dia tena tanora. Tsy mbola nahita ny Antananarivo tahaka ny nahafantarantsika azy taloha. Tsy fantan'izy ireo, ny fantan'izy ireo dia ny korotana izay misy ankehitriny. Tsy manana fitaratra izy ireo. Iza zao no mitsangana ao anaty bus rehefa misy otiolona. Iza zao no mitsangana ao anaty bus rehefa misy vehivavy bevoka. Ho angatarahantsika ireo zotiolona ampianatra fanabeazana ara-pitondrana na civisme. Ary ampianatra ny soatoavana maha-malagasy. Mba ahafahan'ireo ankizy mianatra rehefa hariva eny amin'ny fokontany sasasasany sahirana dia asiana salle d'étude mazava moderne misy tablety eny amin'ny fokontany. Ny tena zava-dehibe dia mila misakafo farafahakeliny indray isan'andro ny ankizy. Misy zaza 5 alina eny amin'ny EPP 2020. Efa namany ireo sehatra tsy miankina ary vonona ny fanampy amin'ny fanatsiana ara-bola ireo cantine scolaire. Tanora mpandrara 30 no vidiny ary ho ampiana amin'ny famatsim-bola mba ahafahany mividy fiara lehibe ho fikarakarana sy fanaterana ny sakafo. Ny iray amin'ireo zany dia hitondra sakafo amin'ny EPP 3 izany hoe sakafon'ny ankizy 700. Tsy ho mora fa vitatsika io. Ny borne fontaine, ny WC public ary lavoir. Fantatrareo ve fa 100 ihany nisan'ny WC public manerana Antananarivo. Nefa raha ny filan'ny mponina dia tokony 700 mahamenatra zany. Iza moa no afaka hiteny hoe aza manao manokana amin'ny tatatra rehefa tsy misy ny WC. Mila manorina WC public maro isika. 500 sy 300 isan-taona ny tanjona ary atao maimaimpony zany. Zato nisy ny borne fontaine tavery. Hatramin'ny 420 dia nina 900 nisy. Mila manenjika amin'ny fotoana very sika. Mila manorina borne fontaine. Farafahakeliny 200 isan-taona
satria dimanjato sy arivo ny mifananaka amin'n'ilay mponina ary mandra-pindrasany ireo ezaka ataon'ny jirama dia forazy no atao miaraka amin'ny citerna forazy miaraka amin'ny citerna mba hahafahana mamatsy ireo borna fontaine manakaiky azy nanao azy ka vitsivitsy ihany zay mila diovy ireo lakan-drano raha tsy izany dia tondra-drano foana ireo trano ny faritra ambany efa amantonany no tsetsany amantonany no tsy nisy mikarakara nisotra amin'ny fanjakana isika izay efa nanomboka miasa efa nandray an-tanana sy nanimioma ny ekipatsika ka nalina maromaro zay nefa nidio zay hitanareo ndraiky fahoana ireo lalankely dia anisany laharam-pahamehan'ny commune isa taona dia mandalo fotoana anaty fotaka ny mponina idiran-doza ny ankizy ireo lalankely amin'ny kilometra tamin'ny maromaro dia mila fanamboarana izy fomba fiasa hoentina anatanterahana izany izay ahafahana manome asa anymponina eto Antananarivo ho an'ireo lalana tokony hikarakarain'ny commune dia io fomba fiaso ihany no ampiasaina fa tsy hiandrasana hoe simba ny lalana voavao zao sady vita haingana no hita tsara ireo fapa antombontsika amin'ny tena zava-dehibe isika tsirairay dia samy tompona andraikitra amin'ny fahadiovana amin'ny tanàna ny isa-tokantrano ny mpivarotra tsirairay ny orinasa tsirairay dia samy nanadidy anadio ny toerana misy azy zay ho fanajana amin'ny fitantanana dia tompona andraikitra ny samyva ny commune avozona ny lavitra ny RF2 ho tena sampandrala manokana commune izany no endrika voalohany ny mampifameny ny fokontany sy ny commune raha jerena ny asan'ny RF2 dia tsy ampy ireo mpiasany ary ny karamany dia tena manamenatra anampy ny RF2 ny commune ampitombo ny isan'ny mpiasa ary andray an-tanana ny ampahany karaman'izy ireo mety manontany nareo hoe ahoana ny ahafahan'ny commune amin'ny andro izany rehetra zany ny fanatsarana ny volan'ny commune dia miaina amin'ny ezaka voalohany ny volan'ny commune dia tsy atao aposy faharoa tsaraina ny fanambonana ny hetra fantatrareo rehefa 50 isanjato ny hetra-tany no tafiditra ao anatin'ny caisse-ny commune fahatelo hoentanina ny mponina anara-dalàna sy andohetra amin'izay rariny zay voalohany ny faharoa hoentanina ireo orinasa fikambanana mpanao asa soa mila ahindra sy toarana izy ireny
toy izay ny momba ny cantine scolaire, toy izany ny momba ny tontolo maitso, toy izany koa ny momba ny famokarana ambovo. Manampy izany ho antsoina ireo mpamatsy vola. Efa ela ny ara-niasa tamin'ireo tamin'izaho solotena ny sehatra tsy miakina. Ny ara-niasa tamin'ireo koa tamina ministra an-dralambahiny ahy. Misy ny fifampitokisana fa mila rahana asa izany, mila manome dosie matanjaka, mila maneho fahavonona. Fantatrareo hoe fa misy ny famantsiam-bola ao amin'ny commune izay miandro fotsiny satria tsy misy ny mamandry, satria tsy misy ny tokony andraikitra. Manarabaraka fa zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika izay diraiky manokana noho ny fitiavan-tanindrazana ananana. Fa indrindra ny fitiavana an'Antananarivo. Efa be ny tanàna an'Antananarivo izy ary manam-pitiavana manokana amin'izany renivohitry ny malagasy izany. Fantatro fa afaka matoky ny fanohanana isika. Zava-dehibe ny fiara-miasa ny fanjakana. Betsaka ny azo antenaina ho fanatsarana ny renivohitra. Iverenako kely ny volan'ny commune. 9 miliara ariary ny vola tokony hiditra avy amin'ny tratany. Etsasaka izany ihany ny ariky ny voarotsaka ao anaty fitapim-bola. Azo naroan'ny eritreritra ny mety ho vitantsika raha tafiditra izany 20 miliara ariary izany. Ohatra, raha mampiasa olona arivo isika isan'andro dia ray fa 10 miliara ariary. Ary izany tokony ataon'ny commune, manome asa ireo mponina amin'ny fanadiovana, fanatsarana sy ny fanavozana ny tanàna rehetra. Ho voakarakara ny tanàna ary manampy ny mponina amin'ny karama. Kanefa tsy vita ny RFDE ihery ny androaka ireo telitra isan-taona na fako isan-taona. Fantatrareo ve fa 700 ny daba-pako ilaina, nefa 300 latsaka no anana. 100 ihany ny daba-pako isan'andro no voaroaka. Fantatrareo ve fa camion benny 300 sisa zay sisa tavely, nefa 70 ilaina. 70 isan-jato ny fako dia mijanona sy mandoto ny tanàna. Mila ampitomboina ny daba-pako ary asiana isaky ny lalan-kely mba ahafahana mitatitra ireo fako any anatin'ny daba-pako lehibe. Isorako izao ny filohan'ny repoblika izay hanolotra camion benny. Fa mila omena lanja ireo fako. Asiana fiara-miasa amin'ny commune ho fanodinana herinaratra avy amin'ny fako, sady madio ny tanàna no mamerina ny fahazavana isika. Afaka telo taona dia mahazo iziny isika tompoko. Zava-dehibe loatra ny fahazavan'ny tanàna mba hampisy ny fandriam-pahalema. Anao izay tratry ny hely ny commune mba hampiverina ny fahazavan'ny tanàna. Asiana poto jiro sécurisé
fa tsy hahafahan'ireo jiona manimba azy amin'ny flesy. Omena ndraikitra ny fokotany amin'ny fiarovana ny fananam-bahoaka. Hiteraka herinaratra ny fako, ireny ranoko, toy ny any Masay na any Nosy Be, dia afaka mandray panneau solaire ka ny tanàna ho fanazavana ny tanàna. Mila fanampiana ihany koa ny mponina amin'ny jirony jirama. Amin'izao mantsy dia na mangalatra ny jirony sasany izay miteraka lozo, na mividy eo amin'ny akaiky izay tena lafo. Omentsika lalana ny fampidirana jiro amin'ny jirama, na dia tsy misy permis de construire azy amin'ny tsara. Fa mila miverina amin'ny ara-dalàna ary mandohetra amin'izay. Ny fandream-pahalemana dia vokatry ny fiarah-miasa eo ny komina sy ny fanjakana foibe. Ohatra, ny fametrahana brigady mitambatra izay misy polisy firenena sy polisy munisipaly. Mila mifanampy ireo polisy ireo fa tsy mifanina. Apetraka ny poste avancé eny amin'ireo toerana mafana ary asiana caméra de surveillance. Ampina ny fokotany, ampitsika ny fokotany, ametraka vavady eny amin'ny couloir eny, indrindra ireny toerana mafana ireny. Ho fanomezana ndraikitra ireo mponina sy ho fanampiny ireo mpitandro ny filaminana dia ametraka laharana mainaimpona na numéro vert ny commune ahafahana manenjika ireo mpanao ratsy. Ao anatin'ny fitandrona ny filaminana koa ny pompier. Tsy ampy fitaovana izy ireo ary mila mpino. Fa dia n'izao dia mila asiana toby tsirairay ny boriboritany enina. Ny tanora, ny arenantsika voalohany dia ireo tanora. Mila omena fahafahana izy ireo hivelatra amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina. Mila fanetsehana ireo fikambanana, averina ireo fifaninanana ara-panatanjahantena sy ara-tsaina. Eo anivon'ny sekoly mba hampandroso sy hampivelatra ny tanora. Averina sy hampitolo-bobona ny ekipa baolina kitra ny commune. Ary hampitomboana ireo kianja any amin'ny fokotany. Tsy adiny koa ireo trano tanora izay mila hampitomboana. Betsaka ireo mila fanamboarana sy fanatsarana. Ny trano munisipaly sy ireo trano bokon'olona rehetra. Fa ao koa ireo tsena. Atao lola arana ny tsenanana kely. Izay tsy mikarakaraina kanefa arena sy vako. Potika tanteraka. Mihepotika ny tsena rehetra, nefa ny tsena no mampiroborobo ny varotra. Ny mpivarotra no tena antoky ny toe-karena eto Antananarivo. Tsy azo atao kilabao.
misy kamera zay tsy mandeha misy tsena vitsivitsy a ho ampisehoako anareo aloha rehefa le film dia toizy tonkava tsy afaka manala ireo mpivarotra ny andalansika raha tsy misy ny tsena mandray azy noho izany atao lahara-pahamena ny fanavozana ny tsena asiana tsena misy rihana ary ny aty ambany a dia ataontsika parking ho hitarina ny toerana natokana ho an'ny mpivarotra tsy mbola mandeha le tsena alefatsika rehefa avy eo zany ny tsena misy ohatra anankiroa io indray eo amin'Analamahintsy ampiakaritsika ny tsena ny parking ataontsika ao ambany any Anosy-Be ny any an-dalana ny tsena efa feno ny mpivarotra ny an-dalana no ampiakaritsika fa ny tômôbilina no alefatsika atao ambany ny tsena hitanareo tsy maninana vao vita le izy dia alefaso foana ampiloboloboina ireo tsena pokotany izay ahafahana manome fahafaham-po ireo mponina ary mba tsy hiakaran'ireo mpivarotra rehetra aty amin'ny centre-ville manana zo ireo mpivarotra ary tokony hajainy commune ny zon'ireo hivarotra ampilaminana manana didy koa izy ireo indrindraindrindra eo amin'ny fisoratana anarana ary ny fandoava-kevitra anampy ny mpivarotra ny commune ho ara-dalàna ho ampiana sy ho toanana ireo fikambanana ny mpivarotra ny tanjony commune dia tsy niaka ny vola ny mpivarotra fa ny fanohanana azy ireo mba hanana asa mendrika sy mirindra tsy hisy intsony ny fakam-bola tsy ara-drarana ho an'ireo boxa omeny commune ao anatin'izany ravitra vaovao izany samy anana ny toerany avy isika ao anatin'ny fiarahamonina ny arabe dia natao ho an'ny fiara ny sisin-dalana dia natao ho an'ny mpandeha tongotra ny tsena dia natao ho an'ny mpivarotra izany no ahafahana mamaha ny olana eo amin'ny fifamoivoizana samy anany amin'ny toerany ny tsirairay ary ametraka lafina vaovao ho amin'ny fifamoivoizana ny commune misahave mandeha tsy mandeha raha mahita an'le sarinareo dia mety zay ary ny olona nanao anoa ato anaty salinato amboarina fizotrany lalana sasatsasany izy rond-point ho avozona tsy ho lafo be ho an'ny commune zany anorona fotodrafitrasa vitsivitsy isika toy ny tetezana ho an'ireo fiara fa ny tena ahafahana mamany ny olana ny embouteillage dia ny fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana apetraka ny brigade mixte polisy firenena sy polisy municipaly eo ny fanasazina ireo tsy manana-dalàna mila fitaovana mahazaka fiara ny commune betsaka loatra ireo fiara efa tsy mandeha izay manelingelina ny fifamoivoizana
anorona parking maro isika ary anorona folera vaovao ho an'ireo fiara tsy manara-dalàna ho foarana n'izy mpa afatra kely ho an'ireo namana taxi tsy anjaran'ny commune ny manao contrôle technique amin'ny fiara anjaran'ny fanjakana sy ny ministera izay omena andraikitra hafa ny mavety ary hoentina manao asa sosialy ny toerana ao Antsakavery fa tsisy toy ny contrôle mavety. Ny taxi sy ny taxi be dia tsy tokony atao mivavy be ronono fangalana vola fotsiny fa tokony tohana mba ampilobolobo ny toe-karena ho fandrosoana ny tanàna. Ny vidéo manaraka anaminy satria tsy fady ny manofinofy dia andao any isika hiara hijery sy akasary an-tsaina ny mety ho fitateram-bahoaka rapitso. Misy ambony bon andeha ihany le izy téléphérique tompoko na dia ho vahana haingana amin'ireo fanapahan-kevitra ny lazaiko teo ny olona n'embouteillage dia tsy maintsy mbola hitombo ny isan'ny mponina noho izany mila mitady fomba hafa isika ho fitateram-bahoaka io anisany fa olazain'ny olona indray hoe manofy fa tsy maninona alohantsika hanofy. Tsy tokony ho tanàna maloto tahaka izao tsony Antananarivo. Mila verina ho tanàna maitso. Anajary tontolo maitso ny commune eny amin'izay faritra azo anaovana izany. Raha manao fiara-miasa amin'ny commune ny orinasa, raha ny orinasa tsirairay samy mandray an-tanana amin'ny fikarakarana ny zaridainy akaiky azy sy mampiasa ireo mponina sahirana izay ho atolotra ny commune dia afaka enim-bolana dia ho lasa maitso Antananarivo. Anao fiara-miasa ministera amin'ny fampianarana ambony ho an'ny fitantanana amin'ny parika ny Tsibazaza ho ezahana ho maimaim-poana ny fitsidihana ny ampahany lehibe ao anatiny. Tsy manana toerana hitsangatsanganana intsony ny mponina ary tsy ampy ny fialamboly. Ambolena hazo ireo tany commune ivelan'ny afovoan-tany. Ireo pépinière ny commune izay efa ela tsy voakarakara no avaozina ka hamatsiana izany. Raha manorina zaridaina isika dia miaina ny fahalotona ny tontolo iainana. Raha mizotra tsara ny fifamoivoizana dia miaina ny fahalotona ny tontolo iainana. Raha voaroaka tsara daholo ny fako dia miaina ny fahalotona ny tontolo iainana. Efa mandeha firy mamela ianareo hiverina amin'ny sosialy indrindra ny mikasika ny logement social. Manana andraikitra lehibe ny commune hanome ny mponina trano fonenana indrindrindrindra ireo marefo. Izany
dia era miasa misehatra tsy miankina sy ireo mpamatsy vola. Amin'ny taona voalohany ihany dia hanorona tanàna kely anankitelo misy trano 500 isa isika. Asiana fiangonana, asiana sekoly ho fanabeazana ireo ankizy. Ireo rehetra mipetraka any dia azo asa amin'ny commune amin'ireo asam-pokotany, ary azo atao ny manolo ny hofantrano amin'ny alalan'ny asa. Ny mponina tsy mila fanampiana, asa ny tadiavina. Ireo fananany commune dia tokony hafahana manolona toeram-ponenana sosialy, fa mila fanisana ny fananana, ny tany sy ny trano mba hatsara ny fitantanana, mba ho tena hafahany ireo manana zo misitraka izany, ho foanana ireo varotra tany tsy manara-dalàna. Averiko ny fanteneniko, avereny ny tamin'ny commune. Ary izany no mahatonga iresaka ny kolikoly. Efa mahenika ny fiainana andavanandro ny mponina ny kolikoly amin'ny zavatra rehetra, naiza naiza, na oviana na oviana. Ny ady amin'ny kolikoly dia anisan'ny fototry ny fitantanana ny tanàna. Tsy maintsy hoentitra izany ary tsy mitanila, tsy hisy fandeferana. Mila ny fiarahantsika rehetra mba hiarovana ny olom-pirenena amin'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana rehetra sy mba hamerenana ny fitokisana eo amin'ny olo-boafidy sy ny vahoaka. Ny compte-ny commune dia atao mangarahara tanteraka ary voara-maso. Tsy volana voninahitra no nanosika ho eto aminareo androany. Tahaka ny nandresako voalohany ministera an-draram-bahiny dia nilaza hoe madio isika miditra eto madio isika mivoaka. Misaotra anareo rehetra, antoko, fikambanana, olon-tsotra amin'ny fanohananareo ny diantsika. Mankasitraka tompoko. Ny alalan'ny olona dia mitana ny teniko, izay teneniko dia ho ataoko. Vitantsika io. Tonga zao ny fotoana manomboka andrano ny fampelezan-kevitra. Amin'ny 7 Novambra no mifarana ny propagandy ary ho avy ny fifidianana. Ady masina sady andro fety. Miantso anao androany hifidy ny lalana fahaefatra. Miantso anao hifidy ny lisitra ny mpanolontsaina munisipaly izay mitondra ny laharana faharoa. Miantso anao androany hifidy ny velonan'ny arivo, hifanometana, hiara-ientana, hanatanteraka izany programan'asa izany. Antananarivo iombonana, Antananarivo tanànatsika. Hiara-itehaka mabe isika amin'izany fanambarana lehibe
koa zay ny candidat naina andriatsitoaina atsika androany tsy nandrasany ela fa dia voananomboka ny fampielezan-kevitra dia tonga izy nilaza ny programa nasany hoentiny hoan'ny Antananarivo dia tsy iza fa nivelany arivo za tompokilasy tompovavy ndreo izy miarakavy Andriamatoa Andriatsitoaina mivady miaraka amin'ny fianakaviany ireo ankizy ray aman-dreny tonga manotrona izao otron'ireo namana sakaiza isika rehetra tompokilasy tompovavy miaraka eto misokatra tanteraka ny fampielezan-kevitra Antananarivo tanànatsika miara-mamaly Antananarivo